18 décembre manolotra ho anao. Le tsara indrindra hatramin'izay ka hatramin'izao. Sokobis gaska tsara. Cool FM manolotra ho anao ary etitsainy tantara no soratan'Inganaivo. Ovelomin'ny Rakoto, Faly, Sinaizy. Miaraka amin'ny Sofaniry, ny Ravo. Mandray feo, Yanja. Manina ny lafin'ny teknika, Dida Montero. Mananto Tosa, Chiad. Andro fatelo. Salaminareo, inspecteur Mathieu no manoloana anareo mitady olonareo. Saika antany ianao zahay tompoko momba ny fahafatesan'ny tompoko la Dimbiarson Joseph. Ianao manko no niandraikitra ny andraraha iny. Tsy zany fa zany zanany Lamato inspecteur. Ay. Narary foana moa dia voaingana no nivoaka ny hopitaly. Dia tia afantatra ny tena marina momba ny nahafatany raiko zay. Dimbiarson Joseph hoe? Eny tompoko. Tadidiko tsara iny raha iny ka. Efa 5 taona lasa nge zay raha tsy diso ahy. Ka zay indrindra inspecteur. Dia ono marina inona zany ny tianareo fantarina ary? Ny valin'ny fanadihadiana nataonareo polisy ka sao dia mba misy azonao atao ohatra. Araka ny fanadihadiana nataonay dia le tovolahy antsoina hoe Solo izay nipetraka atao aminareo ihany no nahafaty azy. Raha ny tena marina nisy fandikana hono teo aminy sy ny Raintse dia somary voatosiny mafy ny Raintse ka nivadibadika anaraka ny tohatra le seza rolanty nipetrahany dia zay nitarika amin'ny fahafatesany. Seza rolanty hoe? Fangamo dada nampiasa ny rinika. Ohatray efa tsy fantatrsenga tapaka lalandra manko izy iniko. Tsy zany inspecteur fa voadona mafy no ny loza-pifamoivozana ny lohan'izy io ary mbola betsaka mantsy ireo zavatra tsy tadidiny fa azagaka aloha ianao. Ay se zany le zanako tompoko lahy niaran-doza tamin'ny andro iny ko. Tamin'ny andro iny? Eno tianao tenenina ve dia hoe tamin'ny andro nahafatesany dada niaran'le lozam-pifamoivozana? Za indrindra isay ihany no sy tao an-trano tamin'ny andro nitrangan'ny loza tamin'iny. Ay se niaran'ny lozam-piarakodia ary miady amin'ny fahafatesany iny amin'ny hopitaly se tamin'izany. Dia onao inspecteur? Ahoana zay iza zany no nitorika nahatonga ny Solo niditra aponja? Eny tokoa ireo reta-po tamin'ny tompoko lahy Raintse no tena tsy nanaiky raha tsy nigiady Solo hoe. Ary le zandriko ka ifidy moa? Tsy dia narisika loatra tamin'le fitoriana izy saingy tsy nahasakana ny loavanareo sasany zaniko dia iny Solo nidoboka aponja iniko fa maivana ihany aloha ny sazy azony. Izy raha teo aza mbola afaka nanao ny mariaziny sady nakotrokotroka mihitsy tamin'izany. Mazava zay inspecteur. Misaotra anao nanakino eringelenina sy namaly ny fanontanianay. Dia angatadalana amin'izay ngamba aloha zay dia tsy misy isaoana ka omendalana nareo dia mbola maka Raintse koa za moa ato foana raha mbola misy lanareo ahy. Eny ary tompoko misaotra indrindra tompoko. Ohatra fa ina koa iny nampiritona ny safidy ivoaka tampoka teo io. Alio enjay anaingana any ka. Safidy andraso aloha Safidy fa misy inona? Tsy misy inona ka narary tampoka fotsiny lohako ohatra hoe misy zavatra mitady ho tsaroko zany saingy tsy dia mazavako. Zany veletsy dia inona ny tsaroany lahy? Dada mitaingina seza volanty ay toko moa ka tapaka lalandra izy iny dia
ay marary azy zany lohako zany tsitraka mipetraha mihitsy aloha elahy e mipetraha etsy tsisy ndalana etsy dia sotroa ty rano ty misaotra mitady ho tsara koa le lozam-piarahako dinina azo ao kanefa inona ny tadidiny lahy za mirimorimo mafy mitondra fiara dia misy fiara nanenjika ahoana dia fiara ohatriny ahoana fiara fotsifotsy le izy ohatrany hoe fiara mifidy zany nefa tsy haiko hoe mbola manjavozavo be atao saiko zany ve letsy tsy azoko fa teo ve zany fidy tamin'izany arany lozy iny ka mila manadiady tsara ny olona ao aminareo elahy raha izany tena zay mihitsy zao no le ataoko ka misy zavatra fenin'ireo amihitsy aho fa tsy haiko hoe inona ny antony andao andeha amin'izay tsika rehefa tonotony ihany le aretina andohako teo ikosa eo ary fa apiako elahy hitsangana e dia andao aloha andeha hijery sakafo kely fa noana mafy koa zany ka na za koa arako trano midada ary moara aloha lehibe sy fandriana ray sisano ato tsy misy na dia hoe sary ray fotsiny aza mampalahelo aloha dia le za tsy mahatadidy akory le endriky le raiko e ary iny to misisika anaty aromary eto zany hoe boky kely ty tsara afina kosa izy zany mino fa tsisy nahita ty mato mbola taraka ato e tena nitiarany dady ty oy misy olona manatony zany fa alio aloha fenina ato anaty akanjo ty fenina mihitsy fa maninona ato lahy dia taiza mono nazaony lany lakileka efitranony raiko tato inona moa magaga ny lahy am'zany tsy mamaly ny fanontaniana napetrako ange lahy zany nazahoako mifanalahidy eno nalaiko tsokosoko tao anefitranonareo aikosa rehefa ferinareo amiko marina dia avy aloha hikariko azy tsy azoko letsy momba ny nafatesany dadaka maninona moa mifafanareo ny fisiny maninona no safidy zao no lazaiko an'lahy efa nylazaiko an'lahy reny ny marina rehetra ka ina ihany mbola tadiaviny lahy ka tsy rifidy misy zavatra tsy mahazavazava ao fa aiko ary tsy maintsy fantatro zany ary mba ianganako fa tsy inona daholy ary zany maninona ny zavatra efa milamina ny tadiaviny safidy korontanina indray hitady ny marina hony izy dia raha fatany tokoa moa zany marina dia ahony inona ahoana ny vaovao letsy misy dia misy tokoa tsy androko aza nilazana azy aminao zany ka teneno ainganaro moko ka zao midy foana ny efitranony dada hatramin'ny voahako ny hopitaly dia nitady ny fomba rehetra nidirana atao ary azoko ihany no fanalahidy ny farany gaga fa ohatrany hoe ny fafana mihitsy iny fisiny dady tsy nisy na dia tamiliana sary ray aza hitako tao ary teo voatsikarotro fa tsy misy sary ny dada tsy mihitsy ao an-trano na koa hoe zavatra momba azy sendra mba mitsapatsapa atao anatina armoara lehibe ray zany ny tanako no nahatsapa zavatra zavatra inona letsy tiany etiko ty ny diary ny dady ty nataony tsara pirina ary soa ihany
fa ahoana misy zavatra mahaliana nga ao anatiny misy dia misy tokoa ary eo fa makiko santonany ianao e mihaino ary ahy e ka tonga lany tsara raha ny sofina androany 13 septambra nitaraina tamiko kanto fa nikasy tanana azy matetika ho ny fidy kely vadiny androany 2 novambra voahidy tany amin'ny poste ny polisy fidy kely tratra nidoroka zava-mahadomelona hony dia atondray 30 volana novambra no tereny fidy kely zaraina ny fananana tsy nanaiky ka tezitra mafy izy 14 desambra nitorony ray aman-dreniny kanto noho ny fikasihan-tanana be loatra ataon'ny fidy kely any kanto zanany satona fotsiny leo e raha ny fahazaoko azy zany dia soratany dadato dolo ny toe-javatra mampalahelo azy dia hono a ifidy raha lanao ve zany le hoe fidy kely lazaina eo io mazava ho azy e malala fidy vadiny kanto filino ianao dia mitondra antsika makaiza nefa moa mifahalalana n'izany rehetrarehetra izany ka tonga dia vataniko angambany novono mifidy dada na koa hoe nanakarahamon'olona aminona azy tsy izy zany fa isolo manamarina zany le vola be azony solo e moramora ihany aloha fa mbola tsy manana porofony amin'izany ianao dia inona nefa ny antony anaovany an'izany ozy izy ianao satria naneringelina azy angambany mety resaka fananana koa voatanisany dada ato amin'ity diary ty dolo ny toetra ratsiny e ny fampijaliany any kanto vadiny sy ny fanereny any dada anome vola azy sy zara fananana mangany fotsiny moa zany ny fidorohan'ny zava-mahadomelona kanefa tao hitako tsotra ihany ary ange ny sandrinao endry safidy nisy fotoana manko zahay tafahoana dia noresadresaka teo adiniko marina ny resaka nylan'izay fihetsarambela tsy dolo zany risitraka satria fa azo ny zinolainy dia mody endry amin'izay ny adala ary so vao tena azoko antoko fa fiarany fidy tokoa lena nenjika tamin'iny za niaran-dozy iny ary mety nokasaina mivonona koa angamba tamin'iny andro iny saingy tsy matiny ka raha izany angeno izy mila mailo ihany alahy sao dia omana izy ka mita an'izay tsy vitany nandritra an'izay 5 taona lasy zay aza manahy ianao risitaka fa efa tena mailo ary kely sisa dia ho fantatsika ny tena marina 18 petiberana noditra ho anao teo le tsara indrindra hatramin'izay ka hatramin'izao Sokobi gaska tsara Cool FM manan'olotra ho anao areti-tsaina tantara no soratan'ny Ngianaivo novelomin'ny Rakoto Faly Sinaizy niaraka tamin'ny Sofaniry ny Ravo nandray feo Yanja nalina ny lafin'ny teknika Dida Montero nanantotosa Triady